Tonkilany amin'ny fanapahan-kevitra ho an'Andriamanitra. Ozy ny tonkila eo amin'ny andininy fahaefatra manao hoe komengavy ianao zay ozy mba tena omalina tokoa ny amin'izay tena fanapahan-kevitrao fa miankina amin'izay safidy raisinao ozy na ho very ianao na ho any an-danitra. Izany dia izay ny ampairezana antsika hoe ny fanapahan-kevitritsika dia izao tokony aseho mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra mba ho fantatra ny devoly izay fahavalontsika hoe ty olona ty dia tena fanapahan-kevitra ny Jehova fa n'Andriamanitra hatramin'ny farany. Izany dia ilaina ny fanapahan-kevitra antsika fa ozy ny mpanao tonkila hoe miankina amin'ny fanapahan-kevitritsika ihany no hahatonga antsika ho voavonjy na hahatonga antsika ho very ho any amin'ny toeram-pahaverezana. Tonga ny fotoana ahafahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana maraina ity izany dia aoka hifantoka ny amin'ny afatr'Andriamanitra indray ny fotsika tsiraray avy. Hatrany ny tompo mba tena hitoetra ao anatintsika tsiraray avy ny teny mba tena ho zanaka mpankatoatsika tsy ho zanaka ampiaino fotsiny fa ho zanaka tena mpankatoa, ho zanaka tena manatanteraka ny tenin'Andriamanitra tahaka ny Abrahama. Ny Abrahama dia rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra niaraka tamin'izay tsy nisy fisalasalana fa rehefa niteny Andriamanitra dia izao tanterahany Abrahama teo amin'ny fiainana izay rehetra nolazain'Andriamanitra, izay rehetra nambaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Amin'izao fotoana izao dia misy antoko dera izay deran'Andriamanitra amin'ity androany ity melohany vavahantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra dia angatahan'izy ireo mba hiakatra ety aloha anao ny hira fiderana izay efa nianarany moaly ho an'izay efa tonga teto moaly ny anatra hira dia tsara mba tonga dia manao izany ianareo amin'ity fotoana androany ity. Ho an'izay mbola tsy tonga teto moaly dia nitanina trany mba ho tonga hiezaka ny tsiraray avy rehefa sabotsy tapany hariva. Izany dia ilaina izany fiderantsika n'Andriamanitra izany, ilaina isika mba tena ho fitaovana ampandroso ny asan'Andriamanitra. Izany rehetra izany dia atao mba hoentina ampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Izany dia entanina trany isika rehetra ho an'izay tsy tonga teto moaly dia entanina indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny sabotsy hariva mba hiezaka ny amin'izany fianarana hira fiderana ho an'Andriamanitra izany. Izany ary ho an'izay efa nianatra teto moaly dia angatahana anao ny hikiraza. Sao dia ho ataony ihany izy mitondra lohateny hoe miendrika anao.